Manaraka tompoko kilasy sy tompoko vavy ho jerentsika avy hatrany ny sarin'ny zana-bolana izay azontsika androany. Ahitana andian-drahona matevina ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo amin'izao fotoana izao, izay mitondra oram-be amin'izany faritra izany. Etsy andanin'izay ihany koa dia misy front na andian-drahona lehibe iray aty amin'ny fahadra-masina atsimon'ny Madagasikara aty. Araka izany ny sarin'ny zana-bolana ny nandrafitra ny toetr'andro dia ny alina izay atonony hatrany. Toy izao ny toetr'andro no vinavinaina ho amin'ny rahampitso tontolo andro ny 17 ny volana Jolay 2024. Anorana malefaka ny morontsiraka atsinanana iray manontolo sy ny ilany atsinanan'ny faritry ny Afoatany. Aka endrika tandrifin-drano izany ny faritry Melaky sy Menabe ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa ary mafimafy ny fitsofoka ny rivotra ny amin'ny faritra ava aty amin'ny faritry ny Afoatany sy ny tendrony avaratra ary atsimon'ny Nosy. Ny maripana indray dia misy fiakarany ny aty amin'ny antitany 9 hatramin'ny 12 degré celsius izany, ny amorontsiraka atsinanana sy andrefana kosa 9 hatramin'ny 12 degré celsius. Izy fidinany ny maripana no tombatombanana ho amin'ny rahampitso tolakandro 20 degré celsius zao ny ambony-drira amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Nosy, ny aty amin'ny Afoatany 12 hatramin'ny 12 degré celsius. Ho an'ireo nosy manodidina indray raha ho any Paris ianao dia ho tsara ny andro tahaka izay ihany koa ny faritra Johannesburg sy Bangkok. Ifandimby ny rahona sy masoandro ny Milan sy Nairobi. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina Madagasikara indray dia anorana malefaka ny Seychelles, ny faritra La Réunion sy Maurice. Ho tsara ny andro ny faritra Comore dia ho lalohan-drahona. Dia izay indray no azon'ny rosantsika ho amin'ity alina ity, manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka indray. Hello.